Vaovao anivon'ny komite olimpika malagasy kosa indray izy ty dia mpitantana fanatanjahantena miisa 20 avy amin'ny fédération 4 no nahazo fifanana eo amin'izay lafiny fitantanana ny fanatanjahantena eto amintsika izay. Mpitantana fanatanjahantena miisa 20 avy amin'ny fédération 4 no nahazo fifanana avy amin'ny komite olimpika malagasy niompana indrindra amin'ny fahaiza mitantana ao anatin'ny fanarahana ny rafitra ny fifanana. Ny tanjona dia ny tsy isin'ny disadisa eo amin'ireo ratsamangaiky mitantana ny fanatanjahantena eto amintsika, eo ihany koa ny famolavolana sy ny fahafantarana ny atleta amin'ny taranja iray izay ataony. Ny votoatin'ny fiofanana moa zany dia ny komite olimpika malagasy zany dia mampanofana ny mpitantana fanatanjahantena eran'ny Madagasikara eo amin'ny korovalo isa-taona eo. Mitendry mitorak'ity zany dia eto Antananarivo na ny faritra Analamanga no anaovana ny cours de dirigeance sportive mba ho an'ireo mpitantana fédération. Dia ny fédération membre ny komite olimpika rehetra zany no nasaina tato amin'ity fifanana ity. Ny andrasana amin'izy ireo iaho dia ny fahaizana mitantana ny fanatanjahantena zany amin'ny ankapobeny mba tsy sinantsony ireny disadisa eny anivon'ny fanatanjahantena rehetrarehetra zany zay fédération vitsivitsy tato ato zay. Zay zany no tena votoatiny. Inona no tohany zany? Ny tohany zao fifanana zao? Ny tohan'ny fifanana moa zany dia ny fifanana hatrany ary amin'ny herintaona zany dia ny deuxième promotion ny cours avancé management du sport izay ho atao eto Antananarivo indray, zany hoe ireo sangany ao anatin'ny cours de dirigeance sportive manerana faritra eto Madagasikara no ampifanana amin'izany ary nandefa indray tsika zany directeur de programme izay andeha iofanana aloha zany na amin'ny volana novambra ho avy zao dia tsy iza fa ny directeur de cours amin'izao fotoana dia Ratoavy Nirina Ramarson etalehan'ny fanatanjahantena ihany eto Madagasikara. Manomboka izao hoy ny mpampiofana dia tsy misy intsony ny ady hevitra amin'ny fitantanana fa fifanankalozan-kevitra eo amin'ny samy mpitantana no tokony ho atao. Notoloran'ny komite olimpika boky hiasana ireto mpiofana ireto sy sertifika nanamarina fa nahazo ilay fifanana izy 20 mena ta ireto.